Fanana ny tambanjotra mpifandraisany manokana afaka volana vitsy ny fanjakana malagasy sy ireo androm-panjakana miankina aminy hoy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra androany. Tsy ankina amin'ireo tambazotra mpifandraisana na efa ampiramasa ankehitriny intsony ny androm-panjakana malagasy hoy ny ministry ny postra tafiditra ao anatin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny fiandrianam-pirenena sy ny fandriampahalemana ny filaminam-bahoaka ihany koa ity tetikasa ny fanjakana malagasy ity raha nambara mitetina hatrany amin'ny 7.70 miliara ariary ity tetikasa ny fampivoarana ny tambazotra mpifandraisan-davitra eny anivon'ny androm-panjakana malagasy ity misaina rahalamindray tetikasa goavana kasaina ho tanterahana ny titony ity ny fampivoarana ny tambazotra mpifandraisan-davitra eny anivon'ny androm-panjakana malagasy anana ny tambazotra ny manokana ny androm-panjakana rehetra rehefa vita ity tetikasa ity efa tonga ny ampahany amin'ireo fitaovana anatanterahana azy ho tapahana andro amin'ny maraina zany dia ny ahoana ny fomba anatanterahana andreo asa izavy ihany koa reo solotenany reo vondrona samihafa izay voatonoko teo hiara-iasa amin'io anatanteraka nefa koa tsy vitany hoe fanatanterahana ihany no angatahana aminy fa koa no ampianarana azy ahafahan'izy ireo koa hitatana azy any aoriana satria zava-dehibe zavatra eo rehefa ohatra ka hoe atao tsotsotra fotsiny fanazavana azy dia isy 550 ny équipement mobile sy le équipement any anaty fiara ahafahan'izy ireo mifandray amin'le tambazotra tsy mifangaro amin'ireo tambazotra commercial ohatrany hoe Orange, Telma, Airtel fa manokana ho anazy ireo isy koa zany ny caméra zay arivo caméra ho apetraka amin'ity fototrasa ity ahafahana manara-maso mitanàna mitentana hatrany amin'ny misy 70 miliara ariary ny tetikasa isy ny fametrahana fankatsary hatramin'ny arivo isa manerana ny faritra Nalamanga eo ihany koa ny fametrahana fibre optique maherin'ny 200 kilometatra efa tafajoro ny data center ifitoerana lehibe ametrahana ireo antotan-kevitra rehetra androany no niona voalohany ireo isam-pandraram-panjakana rehetra voakasika ny tetikasa anisan'ny hiara-iasa akaiky amin'ny ministère ny poste ny office de transmission militaire de l'État eo ihany koa ny gendarmerie-pirenena ny police pirenena amin'ny fanatanterahana ity tetikasa goavana momba ny tambazotra mpifandraisan-davitra ity.